ay fandalana io ka vetivety fotsiny manao an'iny ok eny ary ny olona rehetra ihany any toy ny mpandrara maro eto Madagasikara manana fikafika koa rehefa manao ny fifampirarahana fikafika zay tsy voatery hoe nanaraka ny rariny sy nihitsiny ary to nanjary nitarika ny hafa anao tsy mety koa azy indraindray ilay fombako tamin'izany rehefa mifanirasira tamiko dia somary notereko ankola ka anaraka mifanaoako daholo za io raha sy voavy namoaka tomobile tany amin'ny pôly dia tsy mbola complet tsara ny papieko fa mba alamina ty mba alamina mihitsy efa alamina amin'iny aloha makasitraka tompo tao anatin'ny folo taona nanaovako fandrarana dia efa nataoko daholo ny rehetra nampiena ny hitra tokony alohako ao ny fanafainganana ny fikarakarana ny taratasy ny fanovana ny entana samy hafa afarako ao anatin'ny filazalazana momba an'izany sy maro hafa naomy tokoa ilay izy saingy matetika dia nabe adi-tsaina sy fitaintaina ny raha tao anatiko izany raha tsorina dia feno kolokolo ny asako azoko natao tsara ny nandeha tamin'ny rariny fa saingy asa dia anakarena tampoka angamba ray andro hitako ny taremarika farany momba ny kolokolo eto Madagasikara sy maneran-tany tena nampivarahontsana mihitsy nahita an'izany araky ny fanambarany tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny taona 1940 dia 200 ny arena maneran-tany dia lany amin'ny fanaovana kolokolo avokoa tombanana any amin'ny 500 miliara dolara amerikana araka izany ny vola lany mihodina amin'ny kolokolo maneran-tany isa-taona mbola mihoatra io tany 200 io kosa ny lany mpanao kolokolo eto Madagasikara satria isika dia firenena fahatelo amin'ny 20 amin'ny 100 amin'ny 7 amin'ny 100 maneran-tany raha ny filarana momba ny kolokolo tamin'ny taona 5 ny jerena mitetina hatrany amin'ny 50 miliara ariary isa-taona no lany amin'ny kolokolo eto Madagasikara nefa izany vola be izany dia tokony navitana sekoly hatrany amin'ny 5 tany ho any ny sehatra ny fitsarana sy ny fitandrona amin'ny filaminana ny fanaovana taratasy-mpanjakana sy ny raharaha-mpanjakana dia isan'ireo voatonontonony olona matetika fa ahitana kolikoly saingy ahitana azy avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara tsara fatarina fa samy meloko avokoa na ny olona mangataka tsolotra na ny manolo-kevitra anolotra tsolotra na ny mandray vola
na ny mpanolotra vola aza eny na ireo manampatra ny fahefany ialany amin'ny fitsipika sy ny lalàna. Tena mavesatra bitsika izany ry tale tsisy andova fiara-panjakana letsy a mangaly any ange zao teolako izao e tsy maintsy mbara rotiny. mba ampiro zalara viky fa taritsika mbola mankiverina fanondrona eny e sady fampiasainy tale amin'ny andro tsy fiasana zany a mbola sainy manao asa tsy tokony atao kokoa. Lasa tandravato-kotra eo amin'ny fiainana andavanandro eto Madagasikara ny kolikoly isan'ny fototry ny fahantransika malagasy anefa izany. Maro mantsy ny vokadratsiny kolikoly a ohatra mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tsy atokisana intsony ny fitsarana be ny vola mivoaka anaovana kolikoly ary tsy vita ny fanasoavam-bahoaka satria tsy miditra ara-dalàna ny etra sy ny aba. Ny sasany amin'ny vola tafiditra mbola misy manodikodina koa zara raha vita ny fotodrafitrasa fa lany amin'ny kolikoly ny vola sy ny maro hafa tsy voatanisy e. Nanomboka ny taona 2014 dia lahara-pahamehana ho an'ny fanjakana malagasy ny ady atao amin'ny kolikoly sady koa fepetra ray tsy azo idivirana takin'ny mpamatsy vola sy ny mpiara-mombo nantoka amin'ny Madagasikara zany. Azo resena tsara ny kolikoly araka ny filarana avoaka ny Transparency International isan'ny taona aorian'ny fanadihadiana sy ny tombanisaka taona dia maro ireo firenena ao Eropa avaratra no manakaiky ny noty tsara indrindra noty izay midika fa fahalaviran'ny kolikoly eo amin'ny rafitra isam-baratonga ao aminy eo. Ohatra hoe ny anjareo ao Danemark sy ny Finlande. Firenena mandroso ireo saingy misy ihany koa ny firenena andalam-pandrosoana toa ny Botswana, Seychelles izay voatonotona matetika ankehitriny no ny dingana lehibe vita no ny ady amin'ny kolikoly. Tsy tonga ho azy anefa izany fa nisy ezaka nataon'ny rafim-panjakana fa indrindra ny olom-pirenena rehetra tao amin'ny mba hamongorana io aretin'ny fiarahamonina io. Eto Madagasikara dia misy tokoa ny sehatra na toerana misotra mankany amin'ny fiovana. Tao amin'ny fahatiseranana sy tao amin'ny foiben'ny hetra tao amin'ny 67 hektara Antananarivo ohatra dia nahitana fivoarana nanomboka tamin'ny taona 512. Teraka taony sampana miady amin'ny kolikoly ka nahafahana nametraka sy nampandany ny fitondratena lavitra ny tsolotra. Ty service ty dia tsy ela fa vao tamin'ny faran'ny taona 512 teo dia nahazo ny titre label d'intégrité izay anisan'ny tao anatin'ny tetikasa ny CSI comité pour la sauvegarde de l'intégrité ka dia nisy engagement zay niraisa service ary niraisin'ireo agent tsirairay na ny mpiasa tsirairay tao anatin'izany service zany nanao fanekena ny ady amin'ny resaka kolikoly. Ny fahazahoana label d'intégrité dia tsy hoe maharitra mandrakizay akory fa misy duréany izany hoe 6 mois ihany a duréan'iny label d'intégrité iny ao anatin'izay 6 mois zay dia mitohy ny ezaka izany hoe eo amin'ny fanatanterahana fomba fiasa sy ny eo amin'ny fanavoazana ny trano sy ny toeram-piasana ihany koa dia tafiditra ao anatin'izany exigence zany. Rindrina zao dia miova lasa fitaratra vitre transparent mihitsy zany ny trano isanay ao amin'ilay amin'ny mahalabelana izany izany hoe zavatra rehetra nataonay zany dia tsisy zavatra tokony ho afina fenina. Narindra ny tolotra rehetra mba hiena ny fotoana sy ny toerana ahitana ny fakapana ho an'ny mpiasa rehetra. Nentany izy ireo ho tonga mpiara-miombonantoka feno amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ratsahivina dia ny fepetra rehetra izay niraisina nandritra ny fiara-miasa tamin'ny Bianco teto amin'ny asa ireo dia nisy teboka vitsivitsy dia atomboka amin'ny voalohany ny fametrahana eny amin'ny sehatra rehetra izay iandanan'ny mpandohetra ny ora sy fidiran'ny mpiasa aloha voalohany. Faharoa manaraka izany dia natao koa ny fitondrana ny badge ny sambatan'olona ny sambatan'olona mpiasa atao amin'ny SRE1 zany mba tsy salasalan'ny olona tonga manao ny asa atao ampiasana hoe ity no tokony antonona ity ny olona tena tokony handray anazy. Dématérialisation zany raha toa amin'ny teny fohy dia tsy fampiasana taratasy intsony izany hoe raha taloha zany tsika nampiasa déclaration douane taratasy sy ny sisa dia tsy ampiasaina intsony taratasy fa système informatique anankitelo no asolo azy. Mesure niaran'ny
tsy maintsy napetraka niaraka tamin'le dématerialisation zany dia fampianarana anankiray satria nampianarana andray mandeha daholo zany ny agent de douane sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra transitaire sy ny consignataire ao anatin'izay zany dia afaka mahatsapitsika hoe misy sady ny fiadiana amin'le kolokolo satria ny tsy fahaizana dia miteraka irika hidiran'ny kolokolo. Ny ato anatiny zany hoe eto anivon'ny toeram-piasana dia izay samy mpiara-miasa tato dia mifanentana aloha mifandresy lahatra ny amin'ny hoe fandavana ny fisian'ny kolokolo izay dia vokatr'izay dia nisy fiatsarany teo amin'ny fomba fiasa atao hoe ny hena ny atao hoe fimonomonona ny mpandohetra teto anivon'ny toeram-piasana. Isan'ny sehatra ny ompahana ny ezaka atao hisoroana ny kolokolo ihany koa ny fifaninanana idiran'ny mpiasa-panjakana. Nisy ny fepetra samihafa ndraisina mba hisoroana ny fakapanasy anaraha maso ny mpisehatra rehetra. QG anay sécurisé à outrance misy cadenas io dia ny partenaire no détenteur de la clé ary tsy misokatra mihitsy ny QG io raha tsy présent d'eux le partenaire ao ny Bianco, ny FOP, ministère de justice, ny ZAENMG. Ao anatin'io QG koa dia misy armoire. Ao anatin'ny armoire indray mbola misy sécurisation amin'ny sujet na ny ordinateur izay kirakirana an'le concours-nay. Dia rehefa avoaka ny ordinateur avy eo zany ikirakirana an'le sujet na ampidirana sujet na amoahana azy dia mbola sécurisé ihany koa misy mot de passe zay ireo partenaire ireo ihany koa ny détenteur dia tsy misokatra mihitsy zany ny ordinateur raha tsy mampiditra ny mot de passe ny daholo ny tsirairay. Taloha zany rehefa hanao concours zay dia ireo missionnaire ireo no mitondra ny CD na ny clé USB mankany amin'ny faritra zay anaovana ny concours dia ao anatin'ireny no misy an'ilay sujet. Dia rehefa nitoerana zareo dia any manao ny tirage au sort ny sujet rehefa avy aty aminay zany no ilazana hoe numéro zao le sujet ho traitena. Misy logiciel atao hoe TeamViewer zay nampiasainay tamin'ity taona ity aty aminay aty amin'ny QG aty tsara lalàna no miainga ny pilotage n'le fizarana fanaovana tirage. Ireo missionnaire mankany amin'ny faritra zany tsy mitondra CD tsony tsy mitondra clé tsony fa manokatra ny ordinateur manokatra ny connexion dia en réseau va aty amin'ny aty amin'ny QG zany ry zareo dia avy aty manao commande à distance mandefa le sujet tonga dia miimprimer amin'ilay imprimante any zareo zany tsisy zavatra kitikitihany intsony. Dia amin'izay fotoan'izay zany tsisy risque mihitsy le hoe nisy fitina sujet nentin'ny missionnaire nandeha tany amin'ny faritra namonjy mission. Tsy possible intsony satria le jour J anaovana ny concours zay vao miainga avy aty le sujet. Toy izany ihany koa dia efa manomboka misy ny ezaka ametrahana fomba fiasa sy rafitra mahomby hisoroana ny kolikoly eo amin'ny sehatra ny fitandrona amin'ny filaminana eo amin'ny asa fitaterana. Raha ho nivon'ny atao hoe police urbaine zay ny tena commissaire central de police dia tena fanambo anay satria betsaka ireo polisy miasa ny an-dalambe izay isan'ny braony ihany tokoa reny. Ny fiadiana amin'ny kolikoly dia ho an'ny rehetrarehetra eo mipetraka amin'ny asan'ny polisy pirenena makabeny dia hoe mampiatra lalàna manentsika molodika lalàna tsy mora zany. Ny antony no mahatonga an'le kolikoly dia itsika vahoaka mihitsy no tsy mamehery amin'ny polisy pirenena, itsika mihitsy mampirisika le polisy hanao le kolikoly zany hoe polisy tandalàna zay zany tanjona apetraka eto mety ho sarotra fametrahana an'izany kanefa rehefa nisafidy polisy anankiray dia tsy maintsy manaja lalàna izy ary mpanara-dalàna izy fa rehefa tsy maharaka an'izay izy dia tsy mendrika aminy ngambany ty polisy pirenena ity. Maro ny fepetra no raisinay avy aty aminay raha ohatra raisitsika le mpianatra ozandary zany zao vao miditra any amin'ny sekoly any dia efa misy fampianarana omena anazy amin'ny ady amin'ny kolikoly io. Dia akoatr'izay moa zany ny ataonay raha mizay ato amin'ny circonscription ny gendarmerie atao Antananarivo dia misy ny fidinana any an-toerana zany ijerena ny fiasan'ny fomba fiasan'ireo gendarme reo. Amin'izay moa zany zay mety mahatratra ny fanaovany an'ilay dia mandray fepetra avy hatrany. Tsy mahatratra moa zany miasa tsara izy dia zay zany le atao hoe causerie morale tsy maintsy ampianarina izy amena anazy foana zany hoe
zao anie lafiratsy nyty fanaovana kolokolo ty e manana ndraikitra amin'ny fahombiaza ny ady amin'ny kolokolo avokoa ny olom-pirenena tsirairay isan'ambaratongany indrindra ny manam-pahefana sy ny olom-boafidy satria izy ireny indrindra no tokony atao fitaratra le mandray aloha no tokony tsy mandray rehefa tsy mandray le mpandray le tokony andray le tarana mitsotra iny miala ho azy iny a moramora ny adivana am'le kolokolo zany zany hoe raha entitra zany mpitondra fanjakana fa indrindra ro mpanantanteraka ny resako am'izany moa ny aty amin'ny resaka domaine zany na aty amin'ny resaka douane zany na aty amin'ny resaka impôt zany raha ohatra mafetena tsara olona reo zany hoe misy dika be deabe zay ao ambadika hoe inona ny condition tokony tanterana mba tonga nareo hoe afeny tena raha tena tia tandrazana izy a de tsy manaiky handray reny kolokolo reny de mazava ho azy a de androso iala amin'ny kolokolo igny antsika zany naty zany a sady mahita misy hoe tsy maintsy mana administration matanjaka tsika vao tonga am'izany fa raha mbola marefo ny administration tsika dia ho sarotra ny fitaizana fanovana toe-tsaina sy ny fitondratena no lalana iray tena mahomby ahafahana miala amin'izany kolokolo zany ary maro ireo olom-pirenena tena resy lahatra ao amin'ny fiovana sy ny fandraisana andraikitra rehefa zavatra sarotra aloha le mametra an'le atao inona le hoe kolokolo fa io atao amin'ny teny frantsay hoe état d'esprit io zay maha état d'esprit azy zay a ny sainy tsirairay no mitondra an'io hoe raha méconti io de misy tambony zay le mahakolokolo azy za mandeha amin'ny normal foana zany satria ny azy règle ny amin'ny papier ny momba amin'ny papier momba amin'ny papier ny fiara rehefa voara-maso tsara tsy misy kolokolo io asa-pitaterana io de miantraika any amin'ny atao hoe tompony tomobile sy ny mpandrara azy kirakira azy a ny tombotsoa rehetra satria raha zany écolage zany zao raha sanatrika zany misy de lasa charge manokana ho an'le coopérative le izy na ho an'le tomobile zay nefa de fa zavatra very zay raha ohatra ka sanatria zay misy fa izay indrindra ny anatin'le fitaizana hoe atao vérifier ny tomobile vérifier ny papier isaky ny alohany any de mba tsy izay satria quelque part ale izy lasa obligation tena mampitombo vola ty aposiko aloha raha hoe araka ny tenena hoe misy dika satria tsy dika tena misy dika an'izy satria be mahavelona ny vady aman-janako tsara aloha izy izay ny tena vaoko kolokolo vina apetraka ny paikady vaovao iadina amin'ny kolokolo ny hoe amin'ny taona 2024 dia firenena afaka amin'ny vahoan'ny kolokolo i Madagasikara betsaka ireo tetikasa efa natomboka ny bianko ary mbola hotohizany anisan'izany zao ohatra ny ady amin'ny kolokolo natao tao amin'ny fahatseranana sy ny fandoava-kevitra izay sampandraraha iankina ny fidiram-bola mpanjakana eo koa ny fanatsarana ny fiara-miasa amin'ny sampam-pitsarana izay mitsara ny kolokolo eto Madagasikara ny fanetanana ny tanora amin'ny alalan'ny RHI izay sampana iray apetraka amin'ireny sekolim-panjakana ireny mba hanentanana ny tanora an-dakolokolo ny fanohizana ny ady amin'ny kolokolo izay iarahana amin'ny sekretera-panjakana ny gendarmerie pirenena sy ny filaminam-bahoaka ny fanetanana sy ny fampandraisana andraikitra ny fiarahamon'ny pirenena ny ady atao amin'ny fanondranana tsokosoky ny fananana ara-boajanahary fanaramaso ireo fanadina ny idirana ho mpiasa-panjakana nolazaiko zany aloha zany dia ilay drafitrasa zay ho tanterahantsika ao anatin'ny 5 taona zay voafatotra PMO na plan de mise en œuvre ny paikady pirenena idina amin'ny kolokolo io voalaza amin'io a fa isan'ny asa lehibe izay ho tanterahana mandritra ny 5 taona io zany a ny fametrahana n'ilay teo hoe paikady isan-tsehatra idina amin'ny kolokolo natao hoe politique sectorielle izy io zany a ny tanjona dia fametrahana rafitra isaky ny ministera sy ny sampandrara mpanjakana rehetra miankina aminy rafitra anankiray a izay isahana ny ady a ny kolokolo ao anatiny eo ministera no sampandrara-mpanjakana io isan'ny zavatra lehibe koa zany ho tanterahantsika amin'io 5 taona voalohany io a dia ny fametrahantsika an'ilay lalàna izay a entina editsika amin'ireo fananana zay azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna na vokatry ny kolokolo mba ahafahana mamerina azy ireo zany a ho fanana amin'ny fanjakana na ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana maro ny vahaolana ary maro efa miezaka fa raha fehezina dia mila finiavana
fandraisana ndraikitra ary fahasahina avy amintsika tsirairay mihitsy vo afaka eny zany kolokolo zany eto Madagasikara. Tombontsoa voalohany aloha zany rehefa manaja fandoavana hetra ara-dalàna zao dia raha tonga ny mpisava hetra dia tsy mitaintaina sady tsy matahotra satria alohako amin'ny atsakasy andava ny zavatra tokony tanterako amin'izao asa ataoko izao, n'izao asa fivelomana ataoko izao. Fa rehefa mandeha amin'ny normal zany ny zavatra atao dia milama ny sainao tsisy tebotebona enan-dalana raha tsy dia miasa saina be hoe ngo dia tsisy tia papiako tiana ohatra zany fa matetika zany amin'ny fanaovana kolikoly dia zavatra atao amin'ireny zavatra tsy normal foana. Hoanay chauffeur zany tokony andeha amin'ny norme zany tsika chauffeur ny tena marina. Aza manome vola an'izao gendarme izay mangataka vola aminareo. Aza manome nareo fa avelao andeha amin'izao zay afera azonareo manekenareo amin'ny afera ratsy nataonareo rehefa nanao ratsy ary rehefa tsy nanao ratsy fa matoky anareo fa nanao ny marina dia aza manome vola an'izao olona reo mihitsy an'izao gendarme reo. Raha ohatra ka tsy afaponareo fa mbola miziriziry amin'ireo dia antsoy ny lehibeany fa manana lehibe reo na ny antia Antananarivo aty na misy lehibeany any amin'ny groupement amin'ny compagnie. Afaka manatonany milaza amin'izay fomba rehetrarehetra entina hanatsarana inona ozy izy nareo aiza ny lesoka tena hatsaraina ary tsy salasala zay ny anasazy an'ilay polisy tsy manara-dalàna ireny. Eto koa zany dia mamaprisika koa an'izay polisy tena efa ara-dalàna satria ohatra velona amin'ny fiarahamonina ohatra velona amin'ny ady atao amin'ny kolikoly izy ireny dia aporisihana. Moanako zay no hitako hoe afahantsika miala amin'io. Voalohany zany ilay fanabeazana ataony tsirairay avy misehatra misy azy ray aman-dreny voalohany makany amin'ny sekoly makany amin'ny fokotany makany amin'ny ataoko hoe commune manamany dia any amin'ny gouvernement fa indrindrindrindra zany any avy any ambony koa tokony mafy entitra ny mpitondra amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly fa au moins zany mba misy ataoko hoe vokany ho an'ny vahoaka ny volam-bahoaka ampiasaina amin'ny tokony nampiasana azy fa tsy ahodikodina volam-bahoaka raha sanatria misy nafanodikodina zany. Aloha mba ovana ilay toe-tsaina dia mba miaraka amin'ny fanampy amin'ny fanovana an'izay toe-tsaina izay. Misy olona mpisoloky manatonatona candidat potentiel dia miteny hoe fantatro ranona atsy ame volatra an'izao dia afaka nareo iny raisin'ilay vola fa izy tsy manao ninina afaka moa ilay olona dia nitazominy ny vola dia lazainy hoe hitanareo zany tsy afaka le candidat dia lazainy nisy tsy netinety kely fa nisy fanarahana atao aoka ny fahaizanareo ihany no atokisanareo mizaha mafia mivavaha mafia fa rehefa misy ny fitiavana amin'izay lafa amin'izay afaka ianareo. Tena zava-dehibe ilaina amin'ny fanatanterahana ady amin'ny kolikoly ankoatran'ilay voalaza teo izay ny finiavana ara-politika dia ny fitaovana ampy dia ny fitsarana maleo-tena ka raha tsy afaka manatanteraka ny asany ampahalalahana koa ny fitsarana dia mety tsy azontsika lay vokatra kasaina io le fahalalahana io na hoe tratrany teritery avy aty avelana izy na tratrany kolikoly ihany koa satria ny olona mpitsara tratrany kolikoly dia tsy malalaka ihany koa amin'ny fanapahan-kevitra tsy raisiny fa miakina amin'izay tian'ilay olona manome vola azy ny didy avoakany. Fanetry be ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy ny kolikoly nantantarako ara hitanareo teo ihany ny tanana efa zatra misotra nefa azo elana amin'ny fomba ratsy andao isika hiara entana hiady amin'ny kolikoly mba ho fanjakana tan-dalàna sy ny fandrosoan'ny toe-karena sy ny sosialy ary ny tontolo iainana ho afaka amin'ny vahoan'ny kolikoly Madagasikara. Tanjona izay azontsika tratrarina tsara raha mitondra ny anjara briky ny tsirairay Madagasikara lavitry ny kolikoly vina lavitra ezaka nefa azo tanterahana. Misy afatra ho anao io kolikoly io mambotry firenena kolikoly io tsy mamelo zama io kolikoly io tena mila reseny kolikoly io io kolikoly io tsy mampandroso ny tanàna kolikoly io mampilatro matana io kolikoly io enzea ny lalàna kolikoly io kolikoly io nareo mpanao politika sy mpitondra fanjakana efa zatra kolikoly satria manam-pahefana ianareo ane tsy misy ambony ny lalàna ka aleo angarahara nele
fomba fitondrana misy koa le mpiasany amin'ny fitsarana efa zatra ekolazy tena zatra tamana okaremba tsotsindrina ila le mizana fa meteza mba hiasa ho anatin'ny azafana maro koa le mpandrara aratoekarena manondrana ny volamena sy ny andramena manao kolokolo de mampiasa afetsena kolokolo avokoa zany ka tsy azo ekena firifiry koa ane ringabesola no ty mangalapinana mano